Jaona toko faharoa. Famantarana voalohany nataon'i Jesosy tany amin'ny fampakaram-bady tao Kana. Jaona toko faharoa, andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilia, ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninona akory zasy ianao, tsy mbola tonga ny fotoanako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy ny vato enina, mahalany rano indroana intelo ny vata avy, nipetraka teo, ho fanadiovana, araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny, dia no fenoiny hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao, ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovy ny rano nahalala, dia niantso ny mpampakatra izy, ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona, dia voazay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Zany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilia ho voaloham-pamantarana, ka nasehony ny voninahiny, ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany, dia nidina nakany Kapernaoma Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy. Nanadio ny tempoly Jesosy. Jaona toko faharoa, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary efa kaiky ny Pasiky ny jiosy, ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany teo kianjan'ny tempoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromailala, ary ny mpanakalo vola izay nipetraka teo. Dia nanao kotopiako fe izy, ka nandroaka azy rehetra hiala teo kianjan'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary nararany ny volan'ny mpanakalo vola, sady nazerany latabatra. Dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromailala, ento mivoaka ireto zavatra eto, aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpianany nahatsiaro fa voasoratra hoe, ny firetako ny amin'ny tranonao no haharitra ainahy. Salamy 7:7. Fa namaly ny jiosy ka nanao taminy hoe, inona ny famantarana asehoanao aminay no manao zao zavatra zao ianao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha vao ty tempoly ty, ary amin'ny atelona dia hatsangako indray izy. Fa hoy ny jiosy, 9 taona izay no efa nanaovany ty tempoly ty, ka ianao va hahatsangana azy amin'ny atelona? Fa ny tenany no tempoly no lazainy. Ary koa, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, dia tsaroan'ny mpianany fa efa nilazany izy. Ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nilazain'i Jesosy izy. Ary no nitao Jerosalema Jesosy tamin'ny Pasika, dia tamin'ny andro firaviravona, maro no nino ny anarany, raha nahita ny famantarana izay nataony. Fa Jesosy tsy natoky azy, satria izy nahalala ny olona rehetra. Ary tsy nitady olona nambara olona izy, fa ny tenany nahalala izay taompon'ny olona.